Aleloia, dia faly miarabantsika tsiraray avy indray ry havana. Tafahoana amin'ny alalan'ny vidéo tahaka izao mampitombona amintsika mandrakariva ny fiadanana sy ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Androany tsika alohan'ny vavaka sy izarantsika ny ten'Andriamanitra dia ny lohateny izay asain'ny fanahy masina ifampiarezantsika dia hoe aza miankohaka amin'ny olombelona, na dia heverina aza fa nofidian'Andriamanitra izy, aza miankohaka amin'ny olona zany na dia mpanompon'Andriamanitra aza izy, na dia heverina mpanompon'Andriamanitra ny fidian'Andriamanitra, dia hoe aza miankohaka amin'ny olombelona misy ten'Andriamanitra. Ho raisintsika amin'izay fizarana fohy, izay no tian'ny Tompo ifampizarantsika androany fa hivavakantsika hametrahantsika ny tenin'ny Tompo. Ry Andriamanitra iray, ry Jesosy Kristy Tompo fanahy masina, idera mankalaza amin'ny voninahitra anao indray izay mpanomponao, afaka miresaka aminao, afaka miantso ny anaranao ankehitriny, ka dia manatrihanay tsiraray avy, indrindra efa mifono aminao sady mifono aminao mandrakariva amin'ny tsy fahamendrena, amin'ny tsy fahatanterahana. Mamela heloka tokoa ianao Tompo amin'ny tsy fahatanterahana rehetra, tsy izao ihany, indrindra ny fahotana ny tamin'ny fahatanorana, tamin'ny fahazazana, ny tamin'ny tsy fahafantarana anao, dia hifonana aminao ny heloka sy ny fahotana rehetra. Aza tsarovana intsony izany Tompo, fa mangataka ny ranao tokoa, anadio sy anavao, ka dia mandroso tokoa izay, mandroso izara sy anambara ny sitraponao araka ny efa niantsonao anay tsiraray avy, dia mitenena araka ny fombanao koa, mpavonika izay Tompo, amin'ny anaranao Jesosy nanaovana izany vavaka izany misaotra Tompo. Amen. Dia araka izany dia miara-mandroso mandrakariva tsika, satria amin'izao fihazakazahana izao dia maniraka antsika mandrakariva ny Tompo hifampahery, ary indrindra moa izany araka ny lohateny teo dia ilaza ny marina, izany natao hoe fahamarinana sy ny fahamasinana izay avelan'ny Tompo hipetraka amin'izao tsika fa tiany anambara ny marina. Ity lohateny ity zany dia tonga amintsika tsiraray avy, indrindra raha sendra tafiditra ao anatin'izany fomba na fakapanahy fanao tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra izany, dia ny mivavaka amin'ny olona, mivavaka amin'ny sampy moa izany efa tsy azo atao rahateo, fa misy dia mivavaka amin'ny olona koa, na dia heverina izy hoe mpanompon'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra, mety feno fanahy masina tokoa ilay olona, fa tsy amin'izay no ampahafantarin'ny Tompo amintsika. Izay natao hoe fahamarinana, dia hovakintsika izany ilay hoe manamarina izany teny izany ao amin'ny Apokalipsy 2:20. Izay aloha izany novakintsika voalohany, hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hovakiako manomboka amin'ny 9 izy mba ahafantarantsika ny manazava tsara ny ten'Andriamanitra, dia ho ajanontsika amin'ny 9:7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aroa izy tamiko, matoky sady marina ireo tenin'ireo, ny Tompo Andriamanitry ny fanahin'ny mpaminany no naniraka ny anjeliny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga aingana. Arindro avy aingana aho sambatra izay mitandrina ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity. 9:9 Izao Jaona no nandeha sy nahita ireo zavatra ireo. Rehefa nandeha sy nahita aho dia niankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo, kanefa hoy izy tamiko: tandremo, aza manao izao, fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao. Amen. Angambany tonga dia mazava amintsika izany raha vakiana ny teny eo amin'ny Apokalipsy. Ny Apokalipsy dia efa boky mamaraparana mihitsy, efa farany amin'ny boky izay namen'Andriamanitra amin'ny tenin'Andriamanitra azy, ankoatra ny ao amin'ny testamenta teo aloha zany dia nomeny ny testamenta vaovao, ary Jaona izay mpianatra ny fidian'i Jesosy dia nisehoan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina zany amin'ny faminaniana, dia nanambara ny amin'ny hoe akaiky ny andro farany izao ho avy ny Tompo, hiverina ny Tompo
dia itenenan'ny tompo izy zany amin'ny alalan'ny boky ny Apokalipsy. Dia rehefa nampafantatra azy ny anjely, satria be da be ny anjely naseho tamin'ny endrika fahitana, dia izy zany teo amin'io araka ny vakitsika teo dia ho avy izy nahita, rehefa nandresy nahita aho izy, rehefa nandresy nahita aho dia nankohaka hivavaka teo anoloan'ny tongotr'ilay anjely naneho ahy ireo zavatra ireo. Zay zany anjely mihitsy no naneho azy ny zavatra miseho fahitana, fahagagana, nefa izy koa nafantatra an'i Jesosy, mpianatra Jesosy niaraka tamin'i Jesosy izy dia andeha akohaka izy, kanefa hoy izy tamiko, tandremo aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho, sady namany mpaminany rahalahy aminao sy izay mitandrina miteny amin'ity boky ity, Andriamanitra ihany no ivavao. Zay tenin'ny tompo mazava amintsika hoe tsisy afa Andriamanitra ilay ray. Jesosy nampianatra tany amin'ny Matteo 9 naverintsika foana fa Jesosy rehefa nampianatra teny an-tendrombohitra dia hoy izy hoe midira amin'ny efitrano no mangingina dia ao atsony ray no amaly anao amin'ny mangingina. Andriamanitra ilay raintsika, ilay rain'i Jesosy Kristy, io ihany no ivavao. Raha misy olona mampirisika anao izy hivavaka amina Andriamanitra hafa, hivavaka amin'ny fomba hafa, dia zay natao hoe antikristy na olona mandahy an Jesosy. Ka mila mitandrina tsika fa raha misy na dia velona mpanompon'Andriamanitra araka ny lohateny izay ho soratantsika koa zany, izay nitondrantsika izao famparezana izao hoe misy mpanompon'Andriamanitra tena niasan'ny fanahy masina, hitoeran'ny fanahy masina, mety ho mpaminany tokoa izy, mety tena mpanompon'Andriamanitra iasan'ny tompo, iasan'ny fanahiny, fa tsy izy no ankofantsika, ary tsy ilay mpanompon'Andriamanitra no hanomboka aneo ny lalàna zay heveriny fa hitondrana ny asa fanampona indraindray. Io zany mila mitandrina tsika. Rehefa tsy ny fanahy masina no miteny sy mampafantatra antsika dia mila miaino tsika, mila mahafantatra zany hoe avy amin'ny fanahy masina tokoa ve, fa betsaka ny olona no manaraka olona ary miankohaka sy mivavaka amin'ny olombelona. Amin'izao ary moa zany dia ampatsivy ny fanahy masina eto, satria tao anatin'izany no tena teo aloha hoe rehefa voafidy ho mpiandry dia natokana ho mpiandry dia heverina fa le olona izay manatona mandoalika ao anoloany eo dia tena hoe manatona mitady an'Andriamanitra dia mandoalika, dia le olona manao akanjo fotsy mihitsy ny heverin'le olona hoe eo le Andriamanitra. Ary raha tsy miakanjo fotsy le olona dia tsy manatona izy, na tsy mivavaka eo izy na tsy manaton'Andriamanitra, heverina hoe iny mihitsy ny tena hoe Andriamanitra mahavavaka azy na Jesosy. Tandremo fa ho fahaizan'Andriamanitra araka izany tsika, dia zay izy hoe Andriamanitra ihany no ivavao. Tonga dia efa raisintsika sady ny ao amin'ny Isaia 9:7-10 manamafy an'izany. Araka ny teniko teo zany tsy hamaky tenin'Andriamanitra betsaka tsika, fa tenin'Andriamanitra vitsy no raisintsika mafisantsika zany, mafisantsika zany tenin'Andriamanitra zany, zany famparezana zany ao amin'ny Isaia 9:7-10 vakina amin'ny anaran'i Jesosy hoe Andriamanitra tompon'izao rehetra izao no hamasiny, izy ihany no tokony atahoranareo ary izy ihany no tokony hampangovotra anareo. Zay zany tsisy afa-tsy Andriamanitra ihany. Raha mampatahotra olona ianao, na maminany ary izy, na mampafantatra ny sitrapony aminao n'Andriamanitra aminao ary izy, dia matetika le olona matahotra an'le olona fa tsy le Andriamanitra miteny sy le fanahy masina miteny no atahorany, dia lasa izy mitsoaka na lasa izy miala amin'le fiaraha-mivavaka ohatra, satria voateny araky ny fanahy masina izay ampahafantarin'ny fanahy masina amin'ilay mpanompon'Andriamanitra, dia lasa matahotra an'ilay mpanompon'Andriamanitra izy na matahotra an'ilay fiaraha-mivavaka. Fa Andriamanitra no atahory, fa ny olombelona dia mitovy, ny anjely ary teto dia mitovy aminao ihany, mpanompo mitovy aminao ihany. Zay zany
amafisitsika ny amin'izay hoe aza miakohaka amin'ny olombelona na dia voafidin'Andriamanitra ary na dia heverina ary fa nofidian'Andriamanitra. Ten'Andriamanitra izay mazava fantatry ny maro dia ny ao amin'ny didi folo na amin'ny baiboly hafa moa izy izany eto amiko mity dia miteny hoe ireo teny folo. Azo teny hoe teny izy araka ny efa nambarantsika fa amin'ny teny hebreo nakanan'izy io dia azo adika hoe tenin'Andriamanitra io ary didin'Andriamanitra ihany koa. Ka izay izany no vakiantsika ny eo amin'ny Exodosy 20 ny 1:1 ka hatramin'ny 9 ihany vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nilaza izao teny rehetra izao Andriamanitra, izao no tompo Andriamanitra ao, izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Ezipta tamin'ny trano nanandevozana. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Aza manao sarin-javatra voasikotra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay amin'ny rano ambany tany. Aza miakohaka eo anatrehany ary aza manompo azy, fa izao tompo Andriamanitra ao dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heliky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin'izay mankahalahy nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ahy ka mitandrina ny didiko. Amen. Izay zany tena lasa Andriamanitra eto miteny hoe raha miakohaka amin'ny zavatra hafa ianao ankoatran'ny eto fa sampy ny zavatra voasikotra sy ny zavatra sarin-javatra. Raha mivavaka amin'ny sarin-javatra ianao na sary io na sary vongana na sary hita amin'izao fotoana izao efa misy fanazavana koa ny amin'ny hoe amin'izao zany tsisy nahita na manao sarin'i Jesosy zany dia misy manao sarin'i Jesosy natao tanana io na naka olona izy dia natao sary nalaina sary dia natao mitovitovy amin'ny fomba taloha dia io atao hoe Jesosy. Dia ataon'ny olona haingon-trano dia io mihitsy ny ivavahany. Mila mibebaka isika, mila mibebaka ianao fa tsy Jesosy zany ary sary reny tsy Jesosy fa raha miakohaka amin'ireny ianao dia hozy ny tompo eto hoe hozy ny Andriamanitra hoe izay mankahalahy, lasa fankahalana amin'Andriamanitra ary dia inona moa izy teo, Andriamanitra saro-piaro hozy izy ka dia mamaly ny heloka. Isy heloka, lasa heloka eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy ny fivavahana, fandoliana amin'ny olombelona, amin'ny sampy, amin'ny sarin-davatra heverina fa hoe endrika any an-danitra hozy izay ety an-tany hatrany ambany ranomasina. Ka izay mila mitandrina isika tsy hankohaka amin'ny olona, tsy hankohaka amin'ny olombelona, indrindra moa izany tsy hankohaka amin'ny sampy sy ny sarin-javatra voasikotra. Tohizantsika ny vaky teny teo amin'ny Apokalipsy 2:20 teo iny tohizantsika vakina amin'ny anaran'i Jesosy, tohizana hatramin'ny 9:10. Izay no makina azy amin'ny anaran'i Jesosy hoe hoy indray izy tamiko, aza asiana tombo-kase ny tenin'ny faminaniana amin'ity boky ity fa hatombotra ny andro. Izay manao ny tsy marina dia ho mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy. Fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy. Ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro hahafainganao ary entiko miaraka amiko ny valisoa avy amiko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany avy. Izao no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Tohizako amin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hananany fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao amin'ny tanàna, fa hanivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpamono sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Lavalava namakika antsika azy teo fa ny tiany tompo teneniny eto hoe rehefa niteny zany ilay anjely dia niteny hoe aza takonana, aza asiana tombo-kase, dika zany hoe vealaro zany ilay boky io
any amin'ny bokin'ny Danielana izy no nidina nasiana tombo-kase io boky io. Fa amin'ity bokin'ny Apokalipsy ity dia nasainy hoe velaro aza asiana tombo-kase ny dikan'izany aza takonana aza afenina ny zavatra voasoratra ao fa inona ny zavatra voasoratra ao ozy izy. Dia hoy izy hoe nio izay manao ny ratsy sady efa tombotra ny andro ozy izy zay zany tsy adintsika namaky an'izay koa 1:20. Izay manao ny ratsy, izay manao ny tsy marina dia aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy. Zany ilay zavatra voasoratra ao zany ilay takona aza takonana intsony zany. Izay maloto dia aoka mbola haloto ihany izy, fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina dia aoka mbola hiamasina ihany izy. Mampieritreritra zany arak'ilay teny teo zany raha izao tsika no tsy azo tenenina amin'izany hoe miakohaka amin'ny olombelona zany dia arak'izay tenin'ny tompo izay, hiaratsy, hiatombo ny faharatsian'ny olona ary ho tombo amin'ny fanompon'ny olona ny sampy sy ny manompo olombelona manompo. Ankoatra ny manompo olombelona moa zany ndraindray koa ny olona manompo anaram-piangonana. Tsy azo kitihana mihitsy amin'ny anaram-piangonana misy azy, fa tena hoe ao ihany manompo anaram-piangonana, manompo olombelona, manompo trano koa. Tia ny fiangonanay tia ny fiaraha-mivavaka misy anay dia tsy azo atao ininina. Fa raha fantatrao ny hoe aiza misy an'Andriamanitra, Andriamanitra ihany ozy izy no ivavao, dia tsy hiaratsy fa handeha amin'ny fahatsarana ary handeha amin'ny fahamasinana. Fa izay marina kosa dia aoka mbola hanao ny marina ihany. Izay ilay fahamarinana izay ambarantsika. Izany fahamarinana izany dia izao tenentsika izao tsy miakohaka amin'ny olombelona. Ny masina dia aoka hiamasina ihany, ny fahamasinana dia ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia arak'ilay teniny teo inona ilay lazainy teo hoe ny alika. Amin'ny baiboly hafa izy dia miteny hoe ny marikoriko no manao zavatra marikoriko. Izany amin'ny fiteny koa zany hoe ny alika. Ny alika amin'ny hebreo amin'ny jiosy dia tena biby maloto mihitsy ary maharikoriko ny zavatra ataony ozy izy. Any ivelany ny alika, izay mahatonga anazy any ivelany ny olona manao ny marikoriko, mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mpandainga. Tsy ho velabelarintsika intsony zany fa asa raha ray amin'izay no misy atsika, amin'ny toerana misy atsika, amin'ny fanaontsika andavanandro dia mila mieritreritra fa ho avy faingana ny tompo, hitsara ozy izy ny tsirairay avy arak'izay ataony sy ny asany avy. Amarana antsika sady ny amin'ny tenin'Andriamanitra izay anamarina antsika izany hoe tsy tokony hakohaka amin'ny olombelona fa Andriamanitra ihany ny ivavahana ary tokony handeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia vakintsika ny Isaia 9:9. Isaia 9:9 dia raisintsika ny 9, 9, 7 ary 10 vakiana amin'ny anaran'i Jesosy hoe ary nandre ny feon'ny tompo aho hoe iza no hirako, iza no handeha ho hirakay, dia hoy aho inty aho hirao aho ary hoy izy mandehana ka lazao amin'ity firenena ity hoe andeha mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahalala, hijery mandrakariva ihany ianareo nefa tsy hahafantatra. Ataovy donto ny fon'ity firenena ity, ataovy lalodalovana ny sofiny ary ataovy mikipy ny masony, fa andao hahita ny masony sy handre ny sofiny dia halala ny fony, dia hibebaka izy ka ho sitrana. Mampatahotra izany rehefa nifidian'Andriamanitra i Isaia lasa mpaminany, dia izany no teny nampitondrain'Andriamanitra azy, nampitondray ny fanahy-masina azy, hoe tena lazaina mihitsy hoe ohatran'ilay teo ny masina hiamasina ihany, ny marina dia ho marina ary ny manao ratsy, ny tsy marina dia tsy marina, noho ny tsy fahamarinana. Tonga amin'izao fotoana izao zany betsaka ny tenin'Andriamanitra tonga amin'ny olona, ny fahamarinana, ny fahamasinana izay ampitondraina ny olona hiverina eo anatrehan'Andriamanitra, fa ny olona tsy mihaino fa tia mahazo. Amin'izao fotoana izao moa zany dia ny évangile de prospérité, hoe tonga aminao ny fitahiana, tonga aminao ny fahasoavana, izay ihany no andrasan'ny olona.
ao anatin'ny fahantrana, ao anatin'ny tsy fananana ny olona, ary mitady sy mijery ny hafa ihany koa izay heverina fa hoe ny hareny etỳ amin'izao tontolo izao no heverina fa hisian'ny fitahiana. Rehefa manan-karena, rehefa milamina dia izay no heverin'ny be sy ny maro ankehitriny fa hiasan'ny fanan'Andriamanitra izy na hitoeran'ny tompo. Fa araka ny tenin'ny Paoly mihitsy dia niteny izy hoe mahantra indrindra isika hozy izy raha izany no anteherantsika amin'izao fiainana izao. Ny tenin'ny tompo eto dia ny ho masina ary hanadio ny akanjontsika. Any amin'ny Apokalipsy io zany, amin'ny Apokalipsy 2:20 io, fa sambatra ozy izy izay manadio ny akanjony amin'ny ran'ny zanak'ondry. Ran'ny zanak'ondry amin'ny Apokalipsy 2:20 efa mivakitsika teo zany. Ka dia mila antsika mandray ny tenin'ny tompo zany, fa aza manaiky hofitahana sy manaiky hijanona amin'ny tsy fahalalana, amin'ny tsy fahafantarana. Maranako azy zany satria efa niteneniko teo ihany dia vakiako le amin'ilay 4:40 teo aminaran'i Jesosy hoe sambatra ny Apokalipsy 2:20 aminaran'i Jesosy. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana ny fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ao amin'ny tanàna. Fa any ivelany ny alika, ny mpanao ody ratsy, ny mpijangajanga, ny mpamono olona, ny mpamono sampy, ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izay tenin'ny tompo amintsika. 9:40. Izao Jesosy no naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izao no solofo sy taranaka Davida, ny kintana mamirapiratra fitarik'andro. Amen. Izay ny tenin'ny tompo amintsika izay fampielezantsika fohy androany. Tandrema ny miankohaka aman'olona, mivavaka amin'ny olona, ary mihevitra fa ilay olona na dia san'ny fanan'Andriamanitra ary no ivavahanao sy ankofanao. Tsy misy afa-tsy Andriamanitra ihany no ivavahantsika, no ankofantsika. Aminy ihany tsika no mibebaka sy manantona. Dia mampahery anao aminaran'i Jesosy, mahery aminaran'ny tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany dia manao velomanao aminaran'i Jesosy, ary raha mbola sitrapon'ny tompo izany, raha mbola tsy tonga izy dia mbola eo ny ety antsika. Alleluia. Amen.